awantratratsika niasambarana voatay firimo no te andrava ny fitiavansika ro fa mialamaina lava sady meratravoko miorona ty tsara fototra amitsika nio avy vanona atsy otototra amizampiaviavy miorina ty tsara fototra amitsika nio avy vanona sy tsara fototra amizay mpiaviavy. Ok, ny hira anaratsika zao dia hiran'ny tovodray ny lohateny vanona. Lora tonga dia tonga marina fa tsy misy ohatrany tsy misy fiverenana izy ty fa tonga dia ohatrany tonony anankitelo fotsiny dia miverimberina. Ok, intro A miaraka amina basina G. Ok, A majeur zao ohatran'izao. Ok, dia miaraka amina basina G dia ohatran'izao fitendry azy. Treveu misy an'ity. Ok, treveu aveo G AD9 mahatonga anazy AD9 ty accord atao ty note atao amin'ny deuxième case ty troisième corde A ty zao A ty dia zay mahatonga anazy AD9. Sady miezaka mitendry an'ilay gitara tsika fa misy valiko amin'ilay hira dia rehefa mitendry azy fandroany ianao tsy voatery manao an'izay anao fa afaka atao hoe zay tianao na afaka atao hoe ok dia miverina indray dia G AD9 indray. Ok, dia rehefa tapy zay E mineur 7 ny tendrena. Zay mihitsy dia eto ok troisième case deuxième case dia reveo A majeur reveo iny eo amin'ny troisième case ianao deuxième corde troisième case deuxième case dia misokatra dia miakatra troisième corde dia misy B mineur 11 ny tendrena dia ohatran'izao ny fitendrena azy ohatran'izao zao ny B mineur 11. Zay revo le diagramme fa ohatran'izao ny fitendrena azy. Ok, zany tendrena aloha misokatra aloha le deuxième corde ty dia zay vao misy eo amin'ny deuxième case dia zay vao makany amin'ny troisième case. Ok, dia E7 D. Ok, tia deuxième case atao amin'ny première corde dia zay vao A majeur. Veriko indray zay dia alohan'ny hitendry an'ilay tonony ianao A majeur fa asiana flirany kely zay dia manomboka amin'izay ilay tonony dia ny tonony D majeur. Dia reveo A miaraka amina basina D. Ok, A majeur zao ohatran'izao fa atao basina D. Ok, dia reveo ny foko tianao ny foko tia G miaraka amina basina D. Ok, ohatran'izao
ohatran'izao zao G fa atao basse na D dia miverina D majeur izaho. Ok, zay dia B mineur 7 eo amin'ny deuxième case tonifona E7 tia A majeur dia iny misy filirana ke eto amin'ity deuxième corde aty dia misy accord efatra mifanesy G majeur aloha dia ohatran'izao mihitsy ny fitendresa tsy tendrena amin'ny première corde dia rehefa avy eo antratra A miaraka amina basse na G. Ok, antratra dia tsika D miaraka amina basse na F dièse. Raha maheno zavatra hafa ianao dia zay enao nitendre fa D miaraka amina basse na F dièse any tsy tendrena amin'ny première case. Ok, dia ao tia D mineur miaraka amina basse na F na F6 zay tianao iantsona azy D mineur fa miaraka amina basse na F. Ok, verina zay dia E mineur 7 na dia niasambarana A majeur voatay D majeur zay makany amin'ny tony faharoa ny phrase voaloha sy ny phrase faharoa mitovy ihany fa eo amin'le famialamaina lava hafa ny accord ampiasaina manomboka amin'ny G majeur any famialamaina G majeur dia rehefa eo F dièse mineur 7. Ok, barena fotsiny deuxième case maina dia rehefa eo lava mijanona eo amin'ny deuxième case any ianao fa B mineur 7 dia eto misy accord vaovao tia G dièse mineur 7 bémol 5 G dièse mineur 7 zao eto amin'ny quatrième case. Ok, fa bémol 5 zany le cinquième noteny tia D dièse tia alatsaka D. Ok, dia zay mahatonga anazy G dièse mineur 7 bémol 5. Ok, ohatran'izao dia mifitendry anazy jereo tsara famialamaina lava dia rehefa eo zay mifitendreko anazy amin'izay tsy mivadibadika be ny tanana. Ok, zay rehefa le diagramme dia eo amin'ilay sady menatra avao koa A majeur sady menatra. Ok, voko D majeur. Ok, zay dia makany amin'ny tony fahatelo ny tony fahatelo somary miova kely ny fetombony manomboka D majeur any miorina fa tonga dia makany amin'ny G miaraka amina basse na D fa tsy makao amin'ilay A miaraka amina basse na D tsony zany miorina. Ok, fa tsy miorina dia tsisy anintsoma tonga dia aty dia mijanona eo sy tsara fototra miverina D majeur. Ok, dia eo amin'ilay amintsika ny ho avy D majeur amintsika ny tia accord vaovao G mineur miaraka amina basse na D. Ok, ohatran'izao zao G mineur. Ok, fa atao basse na D zany amintsika ny ho avy dia miverina G majeur indray. Ok, dia rehefa avy eo tonga indray ny vanona G miaraka amina basse na D fa dia mijanona eo ka tsy ho tototra D majeur dia eto E7
am'izay mpiavy avy majeur. Ok, zay de reva aveo moa nitony fahatelo iny raha tsy diso miverina fandroany indray dia zay ilay iraray manontolo eny ary nefa dia mazotoa